ho fiarovana ny zon'ny mpamorona sy ny mpamokatra dia tsy azo ataony mandefy ity tantara novokariny natiora radio ity ao anaty tambazotra tserasera sy ao amin'ny youtube. Natura Radio manolotra ho anao tahakalonainana pidi-doza. Tantara nosoratany Rado Luc Pasco, Totosaintsika fiononana, Sylvia Randrenatoandro, Ponina, Sofaniry, Zoma Aminirina, Christophe Rabiarmanana no anome aina ny tantara. Mandray feo sy mandrindrara teknika, Mamiasina. Fa inona ihany ny ataondry ao ry Fanja? Andraso kely aloha vetivety. Ano amin'izay sakafondry fa mangatsiaka eo ka. Aveo indray dia marary kibo eo indray. Dia maninona sa marary kibo? Marariko dia maninona. Za ihany no mahazo loza aminay indri aveo hoe tsy mahay mitaiza. Hita fa tsy mahay mitaiza ianao. Jereo azy ao tsy mba rotsirotsianao mihitsy. Olona be efa 1 taona ve mbola rotsirotsiana ihany ry Fanja fa aza dia mila vanina. Ano hoe varindry io? Dia mitery izay a? Alazako tsara Matilda be fa mitreritrerona. Ka ianao tsinona tsy mety mihinan-kanonako. Tambatambazina tsy mety. Aizany tsy ho treroniko. Ka za tsy hinana dianio. Ny ariko. Ahoriko izany reto vilia reto. Alazako tsara Matilda be. Ahoriny hoa le vilia nefa izay mbola tsy nalany sakafo. Aleo hoe nao voarokany. Dia faly ve indry raha voaroaka? Ye, dia amin'izay tsy misy manadona lesona intsony. Tsy misy mandazany amin'ny intsony koa. Izay, fitiavana andry ange no anaovako an'ireny. Fantsiana ny zavatra tsy mety, fanampiana amin'ny zavatra tsy ampy. Inona koa e? Sady za koa leo anao ka. Ay ve, eny ary. Matilda, avy aloha aty. Ahoana madama? Ahoana aloha tindry ry Matilda? Fa misy inona madama? Fa ahoana moa ny zanako ny tsy omendry sakafo? Maninona le izy no afendry any amin'ny garde-à-manger ao fotsiny? Ka tsy mety mihinana anie izy? Nitaraina tamiko izy teo tamin'izaho vao tonga. Bonjour neny. Bonjour zanako. Kalainy be aloha e. Ary. Za zay ela be tsy nanao kalainy taminao. Avy ary. Avy kalainy be amineny aingana. Salama tsara indry? Ye, salama be mihitsy a. Neny o. Za mba mivola. Ataondry inona ke vola? Hividianako zavatra fa za no anabeko. Maneniny be mihitsy ny kiboko izany. Amoneny. Fandringa tsy ny sakafo atoandro e. Tsy nihinanako. Fangatsy nomeny Matilda indry? Tsy misy ony ao. Tsy marina kosa izany madama. Nomeko mihitsy izy fa tsy nety nihinana. Nataoko daholo ny fomba rehetra mba hinanany fa tsy nety izy. Ny zanako indray izany lazaindry fa mandainga. Zazakely io ve dia handainga amindry? Tena mino izay lazainy tokoa ve ianao? Inona ary hoe ianao tombotsoako tsy nanomezako azy sakafo e? Asa? Fa ny zavatra hitako sy tsapako aloha dia niovy indry tatoato. Zava-janako sy mba indry. Iny kosa anie madama mba hifanazavaiko hoe tsy izany nanimba azy fa zaza nanamboatra e. Ary ahoana indray rehefa merim-bola tsy ampy? Mody lazaina hoe ampy fa nisy nakatany anaty posindry. Efa izany no teneniko anao izanyko. Za ve madama efa ho 10 taona ny tato dia mbola anao adalana ihany a. Izany mahita raha efa mahangona betsaka dia efa tsy tamana tsoniko. Fampitandremana farany izay ry Matilda. Aleo aloha hijery dessin animé vao andeha hianatra ka.
sady le dessin animé milay be. Fanja ho tary eo any Ndry Azo atreotrero mahalazako amin'ny anao Ndry te ho voaroaka nga? Fitiavako anao aneo aho zany Fanja raha mbola tara ane ianao androany ka ho voasazy Anao nga ratara, anao nga raha voasazy. Fanja fa naninona ary Ndry lasa ratsy toetra be tahaka an'izao sa efa tsy tia atsony koa Ndry? Fiza mono ny tenenao fa tiako ianao Neno mihitsy mivendrana napiditra anao hiasa tato. Ahoana tsara Fanja ineninao ny vendrana Narinona mbola tsy andehananareo efa mifiry zao ho tara eo izazy io Zany ny teneniko azy eo. Osy aho hoe andao aingana ho any fizy mbola mitorororo ihany sady lazay mifanindray miventrana. Ndray Fanja Ndry no ny teny an'izany dia zany Eniko tsara ny teny Ndry farany teo ry Matilda fa aza miala baly eo Ndry mihitsy kay ny tena be vavato fa inona zany ny tadiavin-Ndry tsy olana amiko mihitsy na hiala zao dia zao azy Ndry ange eny ary omeo any karamako dia andeha fa tsy maninona. Karama inona olona miala tena fotoana be zao tsy misy karama zany eo Efa izany no tianao atao tsy te andony karamako dia mody ilana vaniny aho. Ndao ary samy todininy ataony madamy ary ary tondry indray no miantso tody tsy mila tsony fa tonga ho azy ka ary aiza angorona ny etako sa tadiavinao tsy omena koa ny etako basa indray aloha dia tsy misy anaky an'izany eto tandreny so mitondratondra ny zavatra ao za koa tsy mila zavatra azo tamin'ny tsy andrariny tsy andrariny ahoana fantatra daholo ane fidiram-bolanao zay fa lasa madamy ary mandehana mihitsy Mandeha mianatra ihany averiny iny androany. Manaraka ny neny aloha Ndry androany fa raha pitso Ndry vao mianatra tsy misy afaka maka Ndry androany. Zany afaka mijanona rehetra atao trano esoro ny tablety andao andeha tsy mijanona rehetra zany Ndry angana fa tara ka Natura Radio. Fanja manao inona Ndry? Mijery dessin animé. Kisakisa hoe mba hipetrahako. Inona kino lohateniny io? Barbie la sirène. Any amban-dranomasina foana. Tena mahay milomano be mihitsy izy. Fanja ny tsara loha ataony ny paozy le izy nefa za mbola te hijery. Aiza aloha ny telekomandiny ka? Enoy aloha aza omeko anao tia raha mihaino tsara ianao raha vao tsy mihaino anao dia hoentiko manaraka aty ka teneno angana azy ho avy eo ny solo Matilda Rariva lava be izay le vehivavy tandreny sao medaladala aminy eo Ndry fa ataony ndray mibata fotsiny Ndry dia any fa maninona koa no la ohatran'izany na lainy fa maninona nefa raha tsy makapanampy mihitsy eny ka tsy misy manatitra Ndryko fa maninona raha neno manatitra anao ka neny miasa ary fanjakely sady tsy misy manao raharaha ato trano neny kosa dia endry tsara zany zanako izany ko raha manao ohatra amin'ny Matilda indray izany dia ahoana dia roatsika andeko Zany ary ny telo fotsy zany ary ny enina sy fotsy faranako amin'ny double enina oaila ty efa saika za mihitsy no anapitra azy amin'ity double enina ko ty fa ahoana moa zany no manana double enina koa lahy zaza mba gagako tena mangalatra ty lahy ka zany na resy dia lahy zany nangalatra za tsy ary lalao amin'ny laza antsony ry Bernard ka ialahy mangalatra foana hatr'izay rary ny lahy raha tsy mety ara-lalao amiko ka fantatra lahy fa marantsaina be tsy azo angalarana mihevitra ho vendra ny lahy Redoara dia mampiditra deuxième double enina le apombo lahy ty asika lahy Redoara sao dia very lahy matahotra ny lary izany lazay lafa apombo lahy elahy azasako midansy lahy danseko mitifitra lahy tifitreko
Elakamba namiko ny tsy namakiako ny vavalahy. Aza mba be resaka ho ala. Rehefa tsy masala dia mitsora fotsiny hoe tsy masady vita. Kay! Fa maninona na sy lankody tety. Omeko ny totoandreo reo lavakory lamsonasony reo. Elahy mihitsy no mitapy. Zany tokony handray le telefonina dia lahy mitsetsoka andeha handray. Io raisy ny alafatsy. Raisy letsy fa azy loza lahy misanaka fotsiny eo. Lahy le tsy mandreraka tsy. Allô? Manao madame Jiva? Kay moa efa niona? Fangahy ianao trany ambony any niadina aro lahy? Ka fa ny adala eny tompoko? Ay misy mission? Eny tompoko? Voaray? Eny zany? Fa ahoana? Tezitra be izy fa eniny eo ntsika mitsamba le niady teo. Manakorotana ny lohany io. Tsy mifantoka mihitsy ony izy nefa manomana planina. Misy mission atao ny amin'ny latsinainy dia zay ny ilany an'le planina. Mila miomana tsara koa ny tsika. Ay kosako. Komba be zao zany tonga dia mikotrana be fotsiny tsika dia fa zaiko. Dia lahy hono tokony tsy mangalangalatra rehefa manao domy amin'ny sisa. Aza mba mahapiesona letsy ah. Zay ry fanja fa hiasa amin'izay aloha efa injiva amin'izay ny manatitra andry manomboka androany. Mazava? Ie, tsy maninona ka. Izy ary milaybe miaraka amiko. Zany Za babeny foana dia atosiny amin'ny bisikileta foana koa. Tsy ohatran'ny Matilda kamo velona. Tsy manaratsy olona ohatran'izany. Rehefa mety njiva dia atao ampy izay. Aleo Matilda ho any. Oui maman. Aiza koteako. Mividina reo sy njiva rehefa avy eo. Meko azy ny vola dia izay vidindry ihany. Mianatra tsara amin'izay fa tsy kamokamo Neny eo? Natura Fa Radio. iza ho any tatako aleo manaraka tsika sindry miresaka an'izany. Za mbola maika. Na dia ny anarany fotsiny azany Serge ny anarany fa lasesy izy ry neny. Ny ankizy rehetra zao manatitra azy foana ny dada sy neny fa ny arero mipanampy. Ka zany ery sheri kely miasa. Dadandry lasa. Tsy hitako hoe nakaiza na nakaiza. Tsy mba misy sariny angahany amin'ny eny any. Nisy taty fa efa mifafako Fa maninona fafana? Zay fotsiny rery fanja. Ndry koa ki zany mila vaniny ka. Efa hoe aleo manaraka dia manaraka. Aiza ihany koa ary tinjive. Aleo mihitsy aloha atsokoka. Allo? Aiza ndry izao? Ay ve. Ataoko dia mbola lavitra be ary. Aiza hoana ry neny? Efa kaiky hono izy. Zao koa ane kay vao amin'ny 9:05. Zay iny njiva fa tonga. Mandehana levon kitapo dia miara mivoaka tsika. Mandroso ry njiva. Ato zany tsika mitsamma no miandry. Ato zany ko. Eo amin'ny amin'ny fito sasany eo. Vao miantso izy dia mivoaka tsika manaraka an'izay baiko omeny eo. Fa mba enjana koa na mino madame Jiviny Tena lehibe ndreo lahy nefa vaivavy. Sady tsara tare. Fa dino langa le nataony tamintsika sela tamin'le ndray andro iny. Le tsika sela tonga nitady asa tao aminy ve? Tadidiko iny ko. Le efa voky tsara tsika dia saika andeha. Dia ozy izy hoe tsy sakafo fotsiny nampandrosokanareo roalahy. Za tonga dia tsy nety le hoe izy no hibaiko antsika mitsamma. Zay tsy baiko mbehivavy zany ho
tonga dia ohatra ny temaina ny dakako. Tsy haiko akory hoe avy aiza, avisa avanana. Zaho koa nahita an'iny tonga dia andeha amely. Ka hitampoka teo kiala tsy hitako dia avy eo hitako tonga dia dondo alika tany amin'ny fitaovam-pamokarana nahazo aho. Maizina ny tany aman-danitra, feno kintana izay nijerena. Tadidiko mihitsy ny feo alina tamin'iny ny tomany vahalala. Sady niantso mama. Zany tsy raratery, tsy santsangana. Za tamin'iny efa zao sisa ny tao an-tsaiko hoe zay no izy ny an'Lary Bernard fa tsy hiteraka intsony lahy. Fa nga tena narary be mihitsy le izy tamin'iny e. Ohatra ny daka ny kala sada leny zogainy ray mibariko. De nanarary. Lehibe ny tena de tsy nitomany. Tena enjan'le vaivavy iny raha iady. Ary izy tsy be resaka. Tsy be kozy mihitsy. Tonga de aksio. Izy koa lava sady bokona. Tsika mba bokona ihany fa mila manao karate oatra azy. No nahaletsy zany a. Maneno mihitsy ny kiboko. Za koa letsy zany. Tena zany no hoe nirorako sisa no ateliko. Tena marina ane zany. Le tiako be fakatahaka tsy. Tsy misy makatahaka zany letsy eo fa rehefa samy nona de samy nona. Le tiako. Zao raha mba mihinana mena kely sy kafe a. Na mofo sira le matevitevina tsara reny. Da, ambavako. Ambavan'ny lahy ahoana e. Za ve no misaina de ho any ambavan'ny lahy. Ambavako zany. Ela ty letsy badoka. Marina ihany ny teny mama hoe bado mihitsy ela noho iza. Fa bado ny lahy ahoana koa e. Tadiavony lao fetsena foana de lazainy lafa bado foana. Io ndray aloha raiso. Za foana ve ny ahazo vava be eo. Ainga ny lahy e. Allô? Ka i Bernard be mifanjana fotsiny ko. Eny madama. Eny tompoko azoko tsara. Iza koa ny lazainy lafa mifanjana. Rehefa avy eo ny misy ankizy miaraka aminy de Naturel rehefa eo akaiky eo ry zareo de toraniny le ankizy de tonga de bataitsika ato anaty fiara ato. Ankizy zany le angalarina. Zay zany. Tahaka ny manahirana ihany izy ty a. Atao ahoana ary fa zay le kandre. Aiza ihany ary izy roa mbola tsy tonga. Efa amin'ny enina latsaka 5 zao. Za koa variana teto izay avo tonga saina. Aleo aloha atsony ny jivaka. Mamono telefona. Fa ahoana koa zany? Aleo iantsony any am-pianarana indray aloha hoe. Allô? Manahoana tompoko? Mama mifanja ihany? Fanja CP2? Ie. Hono atompoko efa nirava very zareo? Tsy izany mantsy fa mbola tsy tonga aty an-trano izy sy ny mpanampinay. Efa tamin'ny 4 sasany? Ka. Tsy Matilda tsony ny nakazo nanomboka androany ka. Olona vaovao. Ampitondraiky karta mihitsy izy ka. Ie, mety mivily lalana mihitsy angamba izy. Efa nafarako nefa. Ho teneniko mafy mihitsy izy rehefa tonga eo ka.
Nampiala Matilda ve? Ie, nety mihitsy izy iny. Nafinaritra fa asa izay nahazo azy. Niova be izy faraparany teo. Zany ve? Misy toetra be e? I Matilda ve? Kay fanja! Fa inona ny zavatra nataony tompoko? Mandainga dia maninona? Andriamanitro, mampiady olona? Loza koa zany. Efa niakatra birao tao aminao izy. Dia efa niova. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra nanitsy dia misaotra tsy nisorony. Ao fa ho teneniko mafy izy rehefa miverina eo. Inona moa fa miandro no azo atao? Miantso anao eo milaza hoe tonga izy na tsy tonga e. Eny tompoko. Misaotra a? Lozako marina fa nandroka ny Matilda nefa kay ny zanako ny diso. Mampiady olona hono. Sao ty sendra mipanampy mafilo. Efa minenina mahery zao tsy mbola tonga ihany. Very a. Iantso polisy ave. Nefa leo aloha andrasana kely ihany ka. Ahoana lititiza azy ty? Ahoana fa io izy io ko. Atao inona reo e? Atao lahy inona nefa e? Hoaniko ny mofo lahy rehefa tsy inona ny lahy. Tsisy hoe raha tsy lahy rery ny zanaka dadako. Tsara letsy izany redoara. Hita ho letsy. Na ny endriny aza tonga dia hita hoe tsara. Boribory oatra ny berina dia teny andrefa-tsena any an-tanàna. Mandimandina. Fangahy ialahy koa taraiky tamin'iny? Zany bandy taraiky voalohany tamin'iny a. Io indray alahy redoara fa makatahaka. Ataoko mahita alahy. Elahy mihitsy ny tena mpangalatra e. Adiny langa Kalaga. Kalaga iza? Kalaga zanaky rapolo katekista letsy fa aza mody faniny eo elahy. Efa fantatra elahy fa niarak'izay. Mbola mipetahany lahy ihany izy. Hay ve kalabe rarakivy iny? Ka nitonantonana taty amiko ko. Manao ny doara ozy. Namaly tsy sasoka. Ndao aingana ozy atsy ambadiky ny fahatrombo fa iantso aho eo dadanay avy eo. Tonga de kopia. Ny fotan'lahy izy zany. Tsy mba nanontany ve lahy hoe aninona ny ambadiky ny fahatromby. Ka za koa mba maiko. Zara za nisy kitapo latsaka. Hazana anaty potsiny. Tonga de azoko de tsy nanontany a. Na ela aza veny teo amin'ny torako tsy nanao ohatran'izany ihany. De gaga avy eo ny eo anataminy. De zao ny teniny tamiko hoe vo eo very-doara de raha zany teo amin'ny toeran'lahy tsy olana satria zany tena tompony. Azafady. Efa zavatra efa lasa koa zany. Tsika azy efa ty Tananarivo. Ary Kalakolona. I Kolona jejo ve? Zanak' Randrema. Enkeo sange tsy nisy adisoko mihitsy. Tsy misy adisolo lahy hoany e. Nangalatra tsotro zao elako. Ka izy mihitsy no nitsotra hoe te hiaraka ny bandikambana hono. Hoe tsika ro lahy mihitsy. Ary hitako Kalaniny misy fotoana niantso aho hoe Berya kay nafangaro ny tsika selahy. Za koa aza indraindray atsotsony hoe
doara ary aloha hidaboka any amin'izay aloha zany fa taitra le zaza sao de enina eo zany resak'olon-dehibe izany. Fizakainareo fa aisinjiva fa maninona ty fa alio letsy zany loha zany lahy mivandravandra ohatra ny trondro voendy eo fotsiny. Koraha elany mamaly ny lahy ifanjanana amiko daholo ty atao rehetra ty. Fizahoanareo za Edoara de itsy Bernard. Le ty letsy bandy vendrana tsy fa nga ampahafantarina azy ohatran'izany tena anarany tsy tena anaranay kambo zany Rikala kely efa tara loatra ary maninona nafatotrareo? Sokala mandosotrako. Mpangalatsasa zany nareo? aza be fanontaniana Rikala kely Tena kaiza ho anjiva? Izy zany njivy tsy mahafantatra an'izany zay. za niary tsy fantatray akory hoe anaram-bahivavy sady mahay miady beko. Ventrana kay fantatrareo ihany jiva de mody lazainareo hoe tsy fantatra. Fa iza nefa no niteny Anikala hoe fantatray zany efa hoe tsy fantatray zany olona zany. Tsy niteny akory hoe vehivavy na lehilahy de hozy nareo hoe zany tsy fantatray akory hoe anaram-bahivavy sady mahay miady be. Tena vendrana letsy latiry berika ambakain'ny ankizy kely. Patron anay zany Rikala ary mangina amin'izay sao tonga eo izy de ataony mama eo ndria. Ka izy mihitsy nanampina ny vavako tamin'ny mosoara de avy eo anatory be. De akombony amin'izay ny vava sao tonga eo indray izy de tapenany amin'ny mosoarany eo de safotra eo indray. Ko raha tsy vendrana ohatra nareo ako ampitahorina amin'izany de angina. Marina mihitsy kay ny tantarainy jiva. Inona ny tantarainy? Momba anareoko? Momba anay? Momba anay rola reto mihitsy ve? Ie, izy mantsy mitantara zavatra amiko foana de manona ny anarany sany Edoara sy Bernard kambana zany. Sanareo tsy kambana? Kambana mihitsy zay. Kambana irairay reny eo ndray le manaraka Tena nareo mihitsy le ndresany. hoe ahoana Rikala mba tantarao anay hoe Sako sao de mampiady anareo zany de mahasosotra. Za tsy tia mampiady olonako. Hitandry ao fa tsy hiady zay zany tantarao fa omeko mofondry. Madame Ary? Manahoana ki Matilda? Hanao inona ty aminay zato ianao? Anaty trano karamako. Karama? Tsy izany fa Raha izany de tsy misy antony tokony ifampiresahantsika akory. Veloma ianao. andraso alory Matilda. Fa inona ihany tsy miresaka sika raha tsy omenao ny karamako. Zany afaka mitory ianao Ao fa omeko ny karamandry fa mba avelao aloha andro sy vetivety. Misy resaka masaky ataoko amindriany Resaka inona nefa sao de mampidikizo andray zany. Ohatrany efa fomba nareo mantsy zany. Tena mengava kia sady resaka miankina manaina no resahako andre. Mandro soa ary de mipetraha eny amin'ny seza eny. Inona mampiazoazo anao? Zao ny aty aminay tsy mihaja be ohatrany any aminareo. Ny zanako efa lasa nianatra daholo de mamanay koa lasa nivoaka ny etsena any. Atao vaingana ny resaka ao sao tratrany eto ianao ka azo vava ratsy aminy eo. Misaotra kia. Voalohany indrindra aloha de miala tsiny. Mifona mihitsy nanendrikendrika andria. Kay ny zanako mihitsy ny ratsy toetra.
Miala tsiny fa tsy mba nanadiady akory fa tonga dia nandray atendro ny zavatra rehetra. Za aloha dia tsoriko fa sady gaga ny nalahelo tamin'ny zavatra nataonao. Folo taona ny nesako tao aminao. Efa niraisiko toy ny zanako mihitsy ny zanakao. Dia ireny nanaovanao tena tsy rariny mariny. Eny mariny izany. Ary isaorako anao ny zavatra nataonao taminay. Nanenenako daholo eky ny vava ratsy nataoko tamindria. Sotomiko daholo reny. Dia tonga eto koa fa nisy zava-doza nitranga. Zava-doza inona? Mahakasika amin'ny fanjakely ve? Ie, tsy hita izy. Efa ho 2 andro izay. 2 andro? Ie. Fery ary Matilda. Tsy hitako izay atao. Ao aky mba hampio Dia efa nampandreny manam-pahefana ve? Efa nampandre fa mbola tsisy vokany aloha hatreto Fa tantara ho amiko tsara aloha zavatra rehetra tao aorian'ny elako teny aminareo Itsy fiaritsy no entintsika. Ao, mandrosoa kia. Ka ianao nahazo fiara? Ny fidily efa za miaraka amiko aky andeha hody any aminao izy. Ary tena tianao mihitsy izy izany Asa ke Fa asa ahoana madama? Tsy tianao ve izy hividy fiara lafo vidy takantony? Ary naninona ny tsy netiny nanaraka azy nareo mianaka? Tsy dia haiko loatra izay marina fa ny filazany dia hoe mety tsy ho tian'ny fianakaviany ihany hony ahy. Za mieritreritra hoe manambady izy. Kay ve? Tena tezitra be tamiko ny renindria. Rariny ny azoko. Eritreretinao tsara anie. Fa za rery ny zanany. Resy tany amin'ny fanambadiana tany nody tao an-trano. Ohatra ny fanotantarana an'izany ndria. Dia nahita n'io azy io mba hivelomanay satria tsy ampy ny pension raisiny. Pension avy amin'ny dada moa izany io. Izy moa efa maty efa 10 taona izay. Dia efa hoe izay izany no izy hoe ny karamako miantoka fianaran'izy ireo lazanako sy manampy ny fiainan'ny zareo. Tampotampoka tonga dia hoe tsy misy sady mbola nahazo vava ratsy koa. Tena mbola mamerina fifonana kia. Dia inona tokoa aloha izany izao no ataontsika? Za aky mahita hoe ohatran'ny tsy esan'ilay polisy saina kia ilay zanako Fa ahoana no mahatonga madama miteny an'izany? Ry zareo ary ve ke alatsinainy hariva ny natsoko dia talata atoandro vao tonga tao an-trano. Izany ary mbola natsoina vao tamy. Enjana koa izany Le ray ary mody ny verina tao amiko nge. Ny koty andray ny nataona. Ohatra. Dia nataona ahoana? Ny meko ny pakeko. Fandrizo mba hakako hevitra. Tsy manana fatsindria mantsy. Fangaty koa ianao tsy mba manana havany eto Tsy mba sananontany an'izany mihitsy moa hatramin'izay nesako tao aminareo tao? Tsy manana havany eto anaray azy. Fa avy aiza ianao? Avy any Morondava any fa mbola tantara lava be izany fa ny ahitana ny fanjaloha izao no tokony atao Misy etan'ilay njiva ve any an-tranonareo? Misy mihitsy any. Andao ary aloha any. Marina mihitsy izany tenenin'ny Edouard izany. Ao fa tsy adiady mihitsy izay. Izy hoe findrana be mihitsy honareo Rola. Mbola tsy nahita olona ohatry anareo mihitsy hony izy. Kozy ve? Marenina aloha ilay. Toa izy hoe rikala kely. Izy aminareo ny Bernard? Za? Maninona hono za? Ianao ondra amin'se Bernard bokona fotsiny mivadonto ohatry ny fanoto.
Zay le efa nampoziko. Teny ela mihitsy izany voaresaka izany. Tena tsy rariny kosa izany a. De tena hoe fanoto mihitsy veranga fa tsy mba zavatra hafa. Ary zany ray hony ahoana? Ianao indray hono Ramose Edouard, bokina koa nenao fa nandra oatra ny omby. Omby marany lahy, mpanao bodongerona fotsiny. Mareny lahy, elany tena mpanao bodongerona. Hoay, kay mifamadika tokoa, nareo koa mitovy be. Kay moa Ramose Bernard mpanao bodongerina ny ankiziny Ramose Edouard. Zay mihitsy le niteneniny. Ka marina mihitsy zany. Nalainy daholo ny sipako. Fa za kosa rangatsy ohatry ny fanoto zany a. Mampalahelo mihitsy nareo laka. Raha ny fijeriko anareo izao nefa tsy zany mihitsy. Zany no mahatonga na manaja anareo. Tsapanay mihitsy ny fanajandrianay. Misaotra amin'ny fifampizarana aloha e. Fa nareo zany afa any ambanivohitra. Fangako izy ny teny an'izany. Zany ary ny tena teneniny foanako. Avy any aninona moa izy teo fa tsy tadidiko tsara e. Ambohidava ve? Angamba fa ohatrohatran'izay le izy. Hoe tena ambanivohitra be hono zany. Misy zavatra fa koatra fa aleo tsy teneniko fa zay nareo vao tena hiady mihitsiko. Madame Jifa. Mandrosoa kia. Ary mikorotana be ato zany a. Nga ite, lesona ho ahy mihitsy izao. Andao tonga dia ary amin'ny efitranony ary e. Ao amin'ny efitrindry ihany moa zany e. Aiza daholo ny entany? Io sakadao io ny entiny teo dia izay. Savaina. Safao mihitsy ka. Dry akanjo ray ihany ato de taratasy be dia be. Taratasy? Taratasy ahoana ki? Taratasy gazety miforiporitra daholo. Ataoko fa hoe entana ene io e. Efa niomany tsy hiverina mihitsy izy zany. Tena efa tompony ny anareo a. Andriamanitro. Te inona ny ataoko ry Matilda very a? Aisa zany le zanako. Aleo aloha jerena tsara reto e. Ty izao le akanjo. Natura Radio, tiako ery. Ty misy taratasy kely misy numéro téléphone. Hoe jereko. De numéro an'iza nefa ty? Andraso aloha hoe ato anaty telefonako ato a. Nisy application nampidiriny zanako izay ahafahana mijery numéro. Tonga dia fantatra ny toerana misy ny telefona mitondra an'io. Ohatra misy an'izany koa ny anahy. Andraso aloha adika ato ilay laharana ary. Zay, io fa mitady. Andao tonga dia any anaty fiara e. Io ny toerana. Dia ahoana? Inona no atao? Aiza ho aiza izy izany? Ito izao tetezany tanjom-bato a. Ary any amin'ny misy anay ihany ane izy izany e. Tena marina ve ki? Mbola tsy tena mazava fa makany tanjom-bato aloha sika. Sa hiantso polisy ary tsika e. Ka le izy mbola tsy azo antoka hoe inona na iza. Aleo aloha jerentsika any mihitsy e. Koa raha mifanena mikalaniny iny any dia ahoana? Arahana fotsiny aloha ahitana misy amin'ny fanja. So tsy any amin'ny akory dia vao maika votsitra ny namany mitana azy. Andriamanitro, engany ka ho hitany zanako. Ary aza mikoropaka aloha fa so dia nanao accident io ka. Odry, fa manina no mijanona? Lany lasantsy ty. Andrekako io, sa ve maninona e?
Aleo aho hoe hiantso olona vetivety. Kay le ty maty akiboko tonga de daka be tampotampoka avy nama. Niara lesy ny lisy efa banga mbola banga fanroetreka. Hitanareo zany? Aleo kiala tsy miresaka aminay tsonika. Kay tokoa moa izay efa tsy navela nyresaka tamikala mbola nyresaka ihany. Ka natahory no teneniko anareo nyresaka nataony tamiko. Marienina ho eniny eo ndray. Positra be zany. Ataovy ao e. Te hikakany zany. Alefako ty tena alefako nareo ihany no maimbo eo. Dia ho maimbo kotsala. Fa nikakako angamam-panina. Io le tsy vahao de entina any angabony ihany Dia miantoka ialahy raha tratro ny ray aloha tsoko madama ary e. Allô, madama? Azafady fa niantso anao. Milaza te hikaka le kiala kely ato dia atao ahoana? Ka niantso anao ihany zay fa sao de tsy azo ataoko. Eny tompoko. Ahoana hono? Zany ve de tsy tapakareo aho hoe zany no andrebirebena apikakazo. Fa izy zany nakaiza le teo? Ankevitry ny eny atsena angamba raha ny fahenoko an'le feoan'olona miantsoantso ambadika teo hoe 3,000 ny tisorte, 3,000 ny tisorte. De misy hoe sao de vidy trondro madama. Tsy azoko mihitsy koa ilay vaivavy iny. Eo izy midariko atsika fa hoe miresaka mikiala kely sy ny era-taniny. Rehefa miara-ndray dia zany no vavana. Asay vatondrotro Bernard izy. Mba ahitany alahy. Eo ela dia mitady amorony aho. Zaza enitana ve dia mbola tondrotra. Tena zany mihaza tositosika ny ondrom-bohitra ry Matilda. Raha tsy niaraka tamindry ahy zao dia tsy nisy nanampy ahy tety. Madama koa. Eny e, marina aloha zany e. Reny ankizy ireny namany zanako hatramin'ny mbola kely. Vao afaka bepesery zareo dia nianatra mekanika. Fa ny zanako lahy teny amin'ny lycée. Tonga ao mama ao foana izy rehefa tsy misy hohanina misambotra vola, vary. Indraindray ary sahy mama misakafo eny mihitsy. Dia tsy mahafoy e. Izy ary miantso mama azy ohatran'ny zanako koa. Loza koa ty embouteillage be ty ka taraiky eto tsika. Tsy manao bebe tokoa moa izy roa lahy reny. Tsy manao bebe reny fa mama. Za indray ataony hoe Tilda. Fa maninona? Ka za moa le mbola kely taona dia niteraka azy voalako. Dia avy eo lasa le vadiko. Dia niara-mipetraka tamin'ny dadanay sy mamanay tao izay telo mianaka. Dia ireo no natsoiny dada sy mama fa za nataony Tilda. Satria izany ny fiantsoany dada sy mamanareo andry. Ie, fa na izany na tsy izany manaja tsara izy ireo ka manaraka tsara izay teneniko. Sady tena tia reny. Dia ahoana ozy ry zareo tamin'ny nalefako nody? Tezerana re zany. Vehivavy mialatsiny aloha fa zany mihitsy ny teneniny vehivavy mitapy tsy misaina. Tilda veranga efa 4 taona ny tany dia zany no nanaovana azy. Rariny ny azy zaza mba tena menatra andre mihitsy akia. Fa tena miaika an'ilay zanako koa aloha raha mpiady olona nefa dia zaza vao 4 taona iny. Taorian'ilay izy niarana lalao tamin'ilay ankizy ao andrefantsika ireo aneny na piovaziny. Zanaka Aristida ve? Ie,
basy vava reny a lasa mafoloha kely amin'izay fanja indraindray azy izy maka zavatra ao an-trano ao dia zarainy amin'ireo ao nga efa nisy fotoanareo no meny vola jereo indray aloha ilay telefonina hoe efa mijery foana ka efa memanato ny sika izao misy lalana mivily etsy aloha etsy aiza eo amin'ny fivarotana io io andraso aloha sens unique ny lalana iny raha tsy diso a tsy maintsy mitady lalana hafa nge zany tsika tsy maintsy manohy izany oay ino njiva aiza ino mepitiny tonga dia atsony polisy dia ahoany fanja ay mo aleo fa arahako moramora iny e ianao mitady hafa lalana atongavanao amin'ity trano ity eny ary ao ary aloha dia hita eo e ao ry kialakely a ao alovahana ny tanana misaotra tompoko dia ahoana nefa ny fomba kanisako any amin'ny vesi amin'izao tongotro mifatotra izao batao letsy a raha batainy lahy elahy to mitady baikibaiky fotsiny za te efa niantso dia lahandray mba manao an'izany e kay to mikapiko kialakely ty amin'izay aty amin'ny masoko no asiny kenao mikitikitika ahoana ny tsy asiako totondry izany ny teneninenao hoe raha vao misy lehilahy mikitika indray dia asio ny totondry ny masony avelako eo zany kiala aleo ikakahako loty eo kay ty mandefa rivotra kialakely ty tena voalavo materinandro ny fetra izany efa ny tenanareo ramse io ny an'ny laba atao ka za tsy mahavita gay tena tsy laitra zany raha fofona vao any aloha ka ilatsaka ne izany ramse za kosa tsy ondrikondrika ao a sady io fatomaty ela vovova so de voatefitro indray ako ka ho antsy letsy a tonga de tapao amin'ny antsy zay ary ny vese ary to tsy arahany laly ty a raha ialamy manaraka azy ihany ela ho aza mitady ho fetsy alohan'ny Bernard ndao hiaraka letsika zay mihitsy ary nakaiza izy teo oa izy eo ne fine mandeha lavy atsy zavy aty mba aingana letsy a maty kalandroany kay ty ato mama maty afa malama kay lamosiko ay ny fipetrahako marary be anga avity aty esory ny tanana maty atanako fa ntsondro mikialakely ty tamin'ny fanjay be matiko ty androany kay tsy tafahatsangana fa marary ny valahako e ay Bernard a ory Bernard a Kiala so ihany izy fa lafa be dia mora hita aleo ty liana ave ty lavitra ty fotsiny aloha iny fa mividy zavatra ary mividy biskuit betsabetsaka izy zany nomena an'le zaza zao reny izany hoe no eritreretin' ho tazon'ny ela izany fanja
Natura Radio. Tiako ery. Tsy nieritreritra ny anao takalonaina fa saika ataony inona zany? Iny fa nividy paty be dia be koa dia mofo. Tena andeha lavitra reto. Tsy maintsy avotan'izao fanja raha izany. Ary nakaiza izy teo? Iny miditra amin'ry elakela trano ry iny. Aleo enjehako aingana aloha sao tsy hitako ny alehany. Io fa niditra amin'io trano io dia ahoana ny ataoko? Hiditra ve sa ahoana? Misy mitazona fa anona. Fa tsy Edouard ve zany midredroka be zany? Bernard vonjeo lesy a. Tena lery zany. Edouard! Aiza lahy? Oay! Kay! Tapaka ny tongotra. Inona koa angaty seza anaty lalana ity? Ramose Bernard? Kay kalakely ty nanao an'io seza io. Matiko ty androany. Avy ty aty. Kay, marary ny tongotra. Tsy afaka mandeha. Ao ary ianao omeko seza. Kay! Aza tsindriana seza hafa indray fa maty ahy. Nareo olon-dehibe any miady antony. Tsy miady. Tsy miady andrena ka. Marina. Afaka milalao amin'izay zany tsika izao. Zao anao maîtresse. Za maîtresse dia Ramose Bernard mpianatra. Mipetra tsara. Io le tsy petao any fa tsy. Sao nataony mandady mihitsy. Ka niany tongotro roa mihitsy ny vo, sady voatsindry ato. Andraso aloha zoaina kely dia ataoko mahita io. Tiako ny sezanao. Maty tena pozina mihitsy ty zazy ty. Dia noho tsara amin'izay maîtresse ampidino ny tanana anankiray ino ny tanako. Ramose Bernard, aza beko retaka Oka zary kalakely maîtresse oka zay maîtresse Zay mihitsy. Azaka pona amin'iny hiditra iny ny loko sy ny tanako fa marary. Mandeha any ianao raha andefa tsy. Androka maîtresse. Oka zay fa marary ahy mandeha any ry raha ody fa oka zay ka. Natura Radio. Madame Jif, io madama. Kay, avelao sa vonjeo, avelao. Ary zay ahoana? To lasa fotsiny le tizy navelany eto tsika. Tsy maintsy manavo tena zany. Tsy hanao an'ity asy ty tsony an'letsika. Aleo tonga dia miala tato. Matilda, nanao ondry? Fanimpanina fotsiny afa tsy dia maninona ka. Fa inona ny tranga? Hita ve fanja? Tena zanak'indrina navitra ndry? Tamin'ny fomba hoana? Ny ravavy nianatra hono izy roa no nahita ndry. Dia natsony fa tsy naheno mihitsy. Dia narahano ndry niditra tamin'izany elakela trano izany. Kinanjo ndre efa mitsiraro eo akaiky ny varavarana no hitany dia avy eo nandalo nidry zareo hono njiva ny batany fanja. Dia niantso vonjy amin'izay izy roa lahy sy ny namany. Zay vao tsaroko. Hitako njiva dia narahako. Dia nitsofoka tamin'ny elakela trano izay. Dia avy eo niditra tamin'izay trano izay. Dia avy eo nisy nitazona mafy
dia nanampina ny vavako. Nijivy izay dia tamony ny olona vao hoe mpangalajaza tsy afa-niala tsonikala. Fa izy ve izany tsy nisy namany e? Dia tsy haiko mihitsy e, izy angano teny mihitsy sary vongana mifetra ho tena mafy izy ka ny haiko fotsiny izy fa nakakeriny amin'ny fanja dia izay. Matilda. Fanja? Mifona Matilda fa tsy anao tsony a. Saika nangalary n'ilay nitsifiny a. Tena ratsy saina be indry. Iny kia, aza manao toetra ratsy tsony a? Ary nakaisa Edouard sy Bernard. Fangana izy n'izany koa e. Ry zareo no mitazona tao amin'ilay trano fanjifa ny tena chef. Ka iny mahay miady berina iny a. Ka tsy nisy olona mihitsy ange tao amin'ilay trano nitazonany Andry e. Trano korotana be fotsiny. Afaka nandositra izany zareo. Angamba. Nahoana le tia lazo ry Bernard? Tena mbola marary letsy ny tongotro a. Niako ny lamosiko mbola manahy ny taina. Efa niena kely ihany le izy norony dadamangy iny. Mbola iverenako any io androany hariva. Tena tsy te herika ankizy kely mihitsy aho letsy Radoara. Tena hienjana be ny ray maka iny. Tsika koa tamin'ny voalohany ohatra ny tsitsitsitsy azoko. Efa voany mafy tonga saina. Fa ahoana moa izany no nahavoazany any lahy? Ka hitako tao amin'le dosy izy. Dia ndeha hiazakazaka hisambotra azy aho dia tsy hitako le savony be iny ay vao hitsako. Tonga dia nanidina dia nitontona teo amin'ny carreau. Tonga dia tsy tafatsangana tsony. Nisamboriko ihany fa nasiany an'le fanjay be iny ny tanako nitazona azy. Asa nataiza izy nataiza nahita an'iny fanjay be iny. Fanjay be saika anjairana nisy bika asiana azy reny e. Ary maranitra be kiala kely iny a. Efa napetrany tsara teo izany le savony. Efa voakajiny tsara hoe eo. Ary ny lahy hoana. Zana ino an'lale ny antsoantso be iny dia tamin'ny azakazaka dia kay nisy seza tampoka mipotra teo amin'ny takolambaravarana dia tonga dia taraiky. Ny akapoka tamin'ny tany ny vavaranjoko roa dia mbola nitsindriny an'ireny seza roa reny ndraiky ao avy eo. Nampalahelo le tsy asela tamin'iny ka. Tena nampalahelo. Tonga dia niloza amin'ny Madame Jiva. So ihany ary fahadininy taom-poketrany. So ihany mihitsy letsy. Fa ratsy izany tsika mitsamma tsy tafody taty an-tanàna. Ary izy ary izay mba aiza. Atao inona koa nefa. Za tsy ara-hiasa amin'iny intsony. Za koa tsy te hifanena amin'le takalonainana pidi-doza intsony. Aleo mijanona eto an-tanàna ihany letsika. Zany mihitsy. Aty ny saina mbola madio. Takalonainana pidi-doza. Tantara nosoratany Rady Luc Pasco no tontosaintsika fiononana. Sylvia Randrenatoandro, Ponina, Sofaniry, Zoma Aminirina, Christophe Rabiarmanana no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nandrindra ara teknika, Mamiasina.